iarakisika atomany nasarika yaisaka bimafy efa ono iavina. Nova ny endriky Tomasina, lasa reharehan'ny tanàna sy ny faritra iray manontolo ilay lapa izay enatra ho an'tireny votribetsy misaraky ity teo aloha. Vita ny lapan'ny tanàna izay nampanantenan'ny filohan'ny tetezamenta, tsy reharehan'ny mponiny Tomasina ihany fa reharehan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina ihany koa, satria anisan'ireo voasokajy tena tsara maneran-tany. Izay mahavita ny filoha Rajoelina aleo arabaina. Mila ovaina ho an'ny toe-tsaina fanaovana politika. Izay mahavita dia tokony arabaina, izay mahavita dia tokony mpiafina. Izany dia niteny fa nisy nilaza tamin'ny namboariny ty hôtel de ville ity. Nisy ny nanakarama olona mitokona teto sy andrava ny fefy. Nilaza fa hoe tsy mety ny anaovana ty hôtel de ville ity, ianareo no mitsara androany, tsara ve tsy ratsy tsara nanaovana azy hôtel de ville zao tokony atovovavy. Izany dia masamy laza masamy teny fa betsaka ny lapan'ny tanàna tamin'izaho be ny tanàna nijerevako tany ivelan'ny tany. Fa raha ny lapan'ny tanàna eto Toamasina dia tsara lavitra noho ny any ivelany tompoko lasy tovovavy. Ny teny ny tenako hoe asitsika vedotra ny Antananarivo, misy le vedotra tsisy tompoko lasy tovovavy. Misy sa tsisy? Aiza le izy? Toloikele aiza? Fampiarana ny fitsinjaram-pahefana sy fanomezan'ny fanjakana fitokisana ireo mpitondra aty amin'ny faritra ihany koa no antony nanavaozana ity lapan'ny tanàna eto Tomasina ity. Lapa izay natao fitaovana politika hatramin'izay. Tsangany ny filoha misy foto-drafitrasa maro toy izao naorina teto Tomasina. Vita ny nametraka fanambo manerana ny nosy sy nanatanteraka izany na dia tsy nisy fanampiana avy any ivelany aza. Niverenana ihany koa ny fanazavana ho an'ny mponiny Tomasina ny fanapahan-kevitra politika izay noraisiny. Nalahelo ianareo. Betsaka taminareo no nitsomany. Betsaka taminareo no namety fankahirezana. Betsaka taminareo no nilokatra taratasy. Maro no latsa-dranomaso. Tamin'ny hoe tsy latsaka anisan'ny hividiana ny tena. Izany koa dia zavatra ambana tiako apetraka ho an'ny mpanao politika malagasy dia ny hoe aoka izay ny fitiavan-tena, aoka izay ny fitiavam-pahefana diso tafaroatra, ary indrindra tiako mampiseho teo amin'izao tontolo izao fa ny fitiavan-tanindrazana no lehibe indrindra mihoatra ny zava-rehetra. Izay fitiavan-tanindrazana izay no tiako naseho anao malagasy nama. Izay fitiavan-tanindrazana izay no tiako mampiseho teo amason'izao tontolo izao hoe mbola misy homme d'État aty Afrika, mbola misy homme d'État eto Madagasikara. Samy mafantatra ny rehetra fa Iandy Rajoelina milatsaka hovidiana noho ny Tour de Vie. Fa zao, noho ny fitiavako an'ny vahoaka malagasy, noho ny fitiavako an'ny Madagasikara, dia tsy tiako intsony nisy raha latsaka eto amintsika noho ny fitiavan-tena, noho ny fitiavan-tseza. Soroantsika mety ny fifandonany samy malagasy. Soroantsika mety sy ny adatrano, ary soroantsika mety sy ny ranandrika eto amin'ny firenena. Ka ozy izaho hoe aleoko ny tenako moto sorona toy izay ianao tanora namako, toy izay vahoaka malagasy namako, fa zao rehefa tonga amin'ny 2018 dia manantena anareo ato amin'ny place. Tena tsy mitsitsy kosa ny filoha Rajoelina manoloana ny fihetsika fanaovana tsinotsino nataon'ny orinasa iray mpitandraka Mikel Escobar teto amin'ny faritra. Raha Mikel Escobar no
mena ny orinasa anankiray, mena ny orinasa Vatovia dia Zordira no menantsika vahoaka malagasy. Zordira satria izao raha vitantsika irilam-pany tanàna izay tena reharehan'ny Madagasikara dia tonga da tonga tenako resaka tamin'ny tokona raikitra tao Vatovia hoe miezaka izay aza ny arenanay fotsiny no manainareo fa mba tokony ianareo mitondra ny fitaovana ao anatin'ny zoram-panitanàna tsara izao ka mba manantena mba hoentiny birao, hoentiny ordinateur maro isan-karazany mba omenanao fa inona ho ianareo no hoentiny miteny ny tokona raikitra hoe eny azy fa omenay ny birao, omenay ny ordinateur zao ny birao no menantsika eto classe tompony. Suina tsy fakako Madagasikara. Rehefa tsy nahavita izy dia ozy izay hoe vitanay ny anay, ataonay ny anay ardiana azo fitaovana tsara be afaka izay tsara indrindra efa mipetraka ao ny mairie mpamatavy. Izao ny fampitanahana nataon'ny fotoana teo aloha. Mivarotra ny lova, mivarotra ny arena ho an'ny taranaka fara-mandimby. Izay ny natsoany any Rajoelina hoe tsy ekeko zany na vononareo ary ny tenako dia izoa hiavaka amin'ny farany ho an'ny arena. Tsy ekenay ny fakana ny arena fa tokony mahisy asizarana mitovy. Izany laza aminareo fa tsy tokony ahatra mihitsy ny vahoaka malagasy. Marina rehefa nahafintsika nandrindra ny nahazo ona fahaleovan-tena. Marina mahatonga amin'izao fa raha-pitatana tsy tandaza, raha-pitatana tsy manalaka, raha-pitatana zero ho avy ny vahoaka dia tafita ity Madagasikara ty tompolazy tompolasy. Mba hafantatrao fa miekitra azo avy amin'izany Mikela sy Kobalta izany dia ahafahana manova ny firenena, ahafahana mifampizara ny vahoaka malagasy ny arenany kibon'ny tany. Satria tsika dia voalaza foana fa manan-karena hatramin'izay. Ny arenantsika dia ao ambanin'ny tany fa isika vahoaka miaina ety ambonin'ny tany kosa dia mahandry. Izay ny teneniko hoe tokony havadika ny arena ao ambanin'ny tany mba atao ety ambonin'ny tany mba hiadana ny rehetrarehetra, hiadana ny vahoaka, hiadana ny namako, hiadana ny vahoaka toa masina tompavy. Mba hafantatrao reo mihafa raha isan-jato fotsiny miekana vola azontsika amin'ny fitsandrahana Mikela sy Kobalta zay mieka azo amin'izany anaty firenena hafa dia misy mahatratra ny amin'ny 10 isan-jato toy ny any Kanada, ny any Russie, ny any Indonesia, ny any Afrika Atsimo. Fa dia inona loatra ny fiheverana ny vahoaka malagasy, ny firenena malagasy no dia atao tanteny afandrakotra ny arenantsika. Tsy ekentsika izany ary mizoa mba hizarana an'izany arena izany manao vahoaka. Ny tanterahan'ny Rajoelina teto Tomasina tahaka ny fanaony ny demokrasia mivantana, ny aniny ny fitarainan'ny mponina, ny mpitatitra, ny taraina ny ara-tsy ny lalana ny azon'ny folo-pointiny. Nangataka ny ananganana karotiera roa ihany koa izy ireo eto Tomasina, voavaly teo eny etaetany ary nahazo fampitandremana ilay orinasa nanao kitotoa. Nangataka ianareo teo hoe amboary ny lalana makany amin'ny Filipoanty. Efa teny hoe amboarina io lalana io fa gaga hatramin'izao hoe mbola tsy manomboka ny asa. Ka zao io masy dia misy orinasa
Hitrandraka ny arenan'ny kiborotantsika no lazaina hoe nareo tsy hitrandraka ny arenanay fotsiny fa maramboary manan'io. Ka rehefa tsy vita nosy manomboka izy amin'ny herinandro dia alaitsika aka fepetra mikasika an'izany eo anazy any. Rehefa tsy ataony ny asa dia tsika manao ny asa fa izy mody any aminy. Anisan'ny hitaraina tamin'ny filohan'ny tetezamita satria voafitaka kosa ireo andia tanora mpanao soradia eto amin'ny faritra izay manam-paniriana ny anangana ny espace de danse ihany koa. Izay tsy navita ny teny omeno a dia aloha izy hoany fa président ny andray an'izay. Miakatra tiany jeraiky fa tiany fanomezana. Voaresaka ihany koa ny olona ny fahatapahan-jiro matetika eto Toamasina ho jerena akaiky izay olan'izay ny Florajoelina. Ary farany namboraka ny marary azy ihany koa ireo mpianatra vao barikadiny. Misy ny efa 5 volana tsy nahazo vatsim-pianarana. Tsy maintsy hivaza ny olan'izany ny filohan'ny tetezamita. Izy mihitsy no ibaiko ny ministry ny fampianarana ambony amoaka izay vatsim-pianaran'ny mpianatra izay. Fa nandritra ity lanonam-be ihany koa no nanaovana ny ankitsapaka ho an'ireo tanora nahazo ny tranon'ora fampanantenana avy amin'ny fitondrana tetezamita ka i Domine Elisabeth no tsara vitana voalohany nahazo izany tranon'ora izany. Florajoelina fa tsy ho azo kosehana ny asa vitany ary eo am-pelantanana ny ampitso. Sarika,